La 4G Batelma vous présente Nivavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique, Manuchano Nivavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, Manolotra anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Na dia efa nahazo ny laharana isalorana mandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena azy Rajaonarimampianina dia mbola mitohy hatrany ny fanitsakitsahana ny lalàna velona ataony eto amin'ny firenena amin'ny fampiasana ny fitaovam-panjakana toy ny TVM tany Fianarantsoa tamin'ity androany ity. Nanamafy ny fahavonona ny anohana ny filohan'ny tetezam-bita teo aloha Andry Rajoelina Omaly ny fivondronan'ny tanora vanam-pianarana malagasy manerana ny Madagasikara. Antenan'izy ireo hitondra vahaolana maharitra ny IEM. Maresaka iraisam-pirenena vao marina ankehitriny famoverana ny kolera any Algérie. 7 no tratran'izany ankehitriny ho ny gouvernemanta any toerana. Ilay dindindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko avy manasanao anaraka ny fampalalan'ny Mongol TV amin'izao alady alina izao. Ny anomboantsika ny vaovao dia mampiavaka izao fitondrana izao ny fahalovana be loatra ny tsy fanjariana ary ny ireo raharaha maro tsy mazava ny tsy fanarahan-dalàna ny kolikoly avolenta ny fivarotana tanindrazana mangony fotsiny ao anatin'izany dia arotsa hevitsika anatin'ity matoan-dahatsoratra ity ny antsipiriny izay. Fototra lehibe amin'izao fiatrehana fifidianana filoham-pirenena mialoha amin'ny fotoana izao ny nahaleo topoka amin'ny vahoaka amin'izao fitondrana SVM izao. Efa nisy ny antoko politika nangataka fifidianana mialoha amin'ny fotoana hatramin'ny taona 2024 saingy izao vao tanteraka izany. Ka aoka tsy atao vitavita ho azy sy sanatria ho zary adinoina ireo fanapotehana firenena nataon'ny SVM amin'izao fiatrehana fifidianana izao. Mby aiza amin'izao fotoana izao ny raharan-tsakabary, ny raharaha izay mamonjy Claudine, ny raharaha Rinandriamandavy fahafito izay nitorabatin'ny foibeteur amin'ny Bianco dia Nomboibao, ny fifarotana tanindrazana nofinosina ZDOS, ny raharaha Somamanina, ny raharaha kolikoly tsy aro voatanisa etona. Fa iray amin'ireny ny kolikoly avolenta tao amin'ny antenimieram-pirenena no vakian'ireo solombavamboaka misa 370 batsilana tamin'ny fampandaniana amboletra ny lalànaVezoro mifeny fifidianana. Amin'izao fotoana izao vao miezaka miteto izao lavalinosi izao, miezaka manamary tena sy manadio tena mandritra ny fitokanana zavabita sy fanombohana foto-drafitrasa na tsy ny tena aza amin'ny tompon'antoka tamin'izany. Tsy misy mavity izay vita nono hatramin'izao. Ekena tokoa izany raha tamin'ireo fanitsahan-dalàna sy famotehana amin'ny firenena faran'izay aingana natao jeritodika. Midradradratra fitoniana nefa fiantsina ny betsaka mandritra ny lahateny sy fandraisam-pitenenana. Dia ao mbola ho tohiteny amin'izao ataony sy lazain'izao ve ny olona toy izany? Efa hita amin'ny vita ka natao inona ny fanamarina tena. Inona fa tsy mora anadino ny vahoaka malagasy mahita sy mianisan'andro vakizao ny famoteham-pirenena ataon'ny SVM. Ny fanenenana azy no mitsakitsako any anatin'ny tsirairay manoloana ny zava-misy ainany ankehitriny. Na dia efa nahazo ny laharana isalorana mandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena azy Rajaonarimampianina dia mbola mitohy hatrany ny fanitsakitsahana ny lalàna velona ataony eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny fampiasana ny fananam-panjakana toy ny TVM tany Fianarantsoa tamin'ity androany ity fanidina. Miazakazaka ny filoha Rajaonarimampianina amin'izao fotoana mitety ny lavalinosi mitokana ireo lazainy ho zavabita amin'ny fitondrana SVM. Tsy misy enatra akory fa dia ampiasaina ireo olom-panjakana fitaovam-panjakana toy ny TVM nandritry ny diany tamin'ny Fianarantsoa androany. Ankoatra ny fanitsakitsahana ny lalàna velona samy efa tamin'ny firenena toy ny fanerena ampiasam-panjakana, ny fampiasana fitaovam-panjakana sy ny volam-bahoaka dia izao nampiasaina izao indray ny fahitalavim-panjakana na ny TVM
no entina nanazavana ny laharana faharoambafolo izay laharana isaloran'ny kandida rajonary mampianina hery amin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ity androandroany ity. Manoloana ity trango ity, aiza ho aiza ny andraikitry ny seni na ny vao miara-maleo tena amin'ny sanany fifidianana. Izy ireo izay efa nanamafy fa tsy andefitra amin'ireo trangana tsy fanarahan-dalàna samihafa mandritra aloha ary aorianan'ny fifidianana. Isan'ny mampametraka amin'ny mpanara-baovao ihany koa araka izany ny tohizan'izao fampiasana ny fananana sy ny fitaovam-panjakana ary ny olom-panjakana ataon'ny SVM izao mandritra ny fotoana fampielezan-kevitra ka hijanona ho nofinofy ihany la hoe fifidianana madio sy mangarahara ary hoeken'ny rehetra raha tsy misy ny fandraisana fepetra aingana avy amin'ny tompon'andraikitra manoloan'izao feo ara-pefy fanao ny mpitondra SVM izao. Ny vahiny tao anatin'ny fandarana ankitso-pony Zoma teo teto amin'ny Cool TV ny mpikambana avy eo amin'ny fiarahamonim-pirenena KFF Knoe Patricia Raharsoamalala sy avy eo amin'ny vony Roy Naivo Benjamin na Ravelo Miaranjana ny mpanany adevitra ny andraikitry ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny fanaraha-mason'ny zotra ny fifidianana sy ny andraikitry ny tokony ho raisin'ny olom-pirenena isambatan'olona arahoary ny sobazany tamin'izay adevitra izay. Kely ihany ny antoka atokisanay fa tena andeha mifangaraharahantsika. Ao ihany koa mbola hita taratra foana amin'izao fotoana izao na efa ampiasana ary ilay hoe bilita tokana mandritra ny androm-pifidianana mbola ahitana endrika kolikoly ara-pifidianana izay manjaka ao ambenimbeny. Ohatra fotsiny izao tsy voafaritra ao anatin'ity lalam-pifidianana vaovao ity ilay hoe aiza ilay pré-campagne ahoana famatsim-bola ny propagande izay ataon'ny parti politika sy ny kandida io. Misy nge amin'izao fotoana izao satria tsy voararany lalàna dia efa miara-mahitsy tsika rehetra miseho lany izay hoe fampahafantarana ny tena dia ozy ny sasany tsy propagande reny satria tsy miteny hoe fidio kanefany izay raha mahita tokoa fa tena efa propagande ary mampalahelo ary izay hoe takina ny rehetra dia eo ambanin'ny lalàna avokoa fampahafantarana ilay programanao entinao ampiarina rehefa lany ianao kanefa mbola ao anatin'ny fitokanana mialatsiny amin'ny teny an'izay satria miara-mahita daholo ny rehetra fampiasana ihany koa zany ny volam-panjakana ampiasaina ao anatin'izay aiza ilay fitoviana chance ho an'ny candidat rehetra ahoana tsy mipetraka ve zany eto amintsika ny neutralité de l'administration hatramin'izao alohany dia samy teny mialatsiny aminareo namana benja ihany koa asa raha mahita nareo hoe tsy tafapetraka eto amintsika izay hoe neutralité de l'administration zay irositsika amin'ny fifidianana dia izay no isarihana sy anairana foana andraikitra ny fiarahamonim-pirenena moa izay hoe akoatra ny fanabeazana izay atao no manaitra ihany koa ny tompona andraikitra rehetra isa-tsokajiny ampiaro ny lalàna. Tsy misy olona ambony lalàna fa ny rehetra dia ambany lalàna avokoa dia tokony hanome modely ny eo anivon'ny fitondrana. Tonga dia miantefa amin'ny vahoaka mpifidy ngamba ny teny hoentinay avy aty amin'ny hetsika roy satria ny vahoaka omaly iny ny isan'ireo candidat izay latsaka ho filoham-pirenena manomboka izao zany tsika dia manaraka akaiky dia akaiky ny haino aman-jery rehetra ahafahantsika mahita hoe atraiza ny mety ho fahaizana sy ny atoetra sy ny ahafahan'ny candidat anankiray mandresy lahatra atsika ahafahantsika mandrotsaka are aten'ny namana Patricia teo manao laicroix amina hoe vote citoyen ny zavatra ataontsika olom-pirenena ao anatin'ny hitondrany ny programme anasany sy ny hitondrany ny firenena rehefa lany eo izy na tsy lany eo izy fa ho tafiditra ny anatina institution dia anaraka an'izay tsika olom-pirenena mba hitondra fampandrosoana hitondra ny izay eritrerentsika olom-pirenena marina hoe zao no tokony hitondrana firenena mahatsapa va hoe tena filoham-pirenena mendrika ny hitondra ny firenena tokoa ny lany aoriana ny amaranako azy dia ny ao anatin'ilay vote citoyen ihany tsara mihitsy ny isin'ny
isin'ny lay observateur akoatra ny scrutateur zay teny namana Patricia dia hitatsika tsara zany a hoe atraiza ny lanjan'ny vato narotsakitsika tao anatin'ny sehatra fifidianana. Nanamafy ny fahavinoana anoana ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ihany koa omaly ny fivondrona ny tanora avara-pianarana malagasy sy manerana ny Madagasikara na ny fitama antenan'izy ireo hitondra vahaolana indrindra ho an'ny tanora maharitra ny IEM fanadiny Yves Richard. Resy lahatra amin'ny fomba fijery sy ny vina amin'ny mpampandrosoana ho apetraka ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ao anatin'ny IEM na ny initiative Emergence Madagasikara ihany koa amin'izao fotoana ny fivondrona ny tanora avara-pianarana malagasy na ny fitama. Araka ny fanazavan'ny filoha nasionaly ny fikambanana andrasan'izy ireo hitondra vahaolana maharitra ho an'ny tanora malagasy indrindra mahakasika ny fampananana asa sy ny tsy fandriam-pahalemana ny filoha-mpanorona ny IEM. Resy lahatra anay dia hitanay fa manome sehatra ary manome vahana ny tanora avara-pianarana izy satria raha jerena ny programa izay noeritreretiny dia hita fa tena tafiditra ao anatiny ny fanomezan-danja ny tanora avara-pianarana indrindra fa ilay tanora avara-pianarana malagasy ka izay zavatra izay hitanay hoe zava-dehibe ho antsika rehetrarehetra ho an'ny tanora rehetrarehetra izay fanomezan-danja ny tanora izay manaraka an'izay koa moa ho anay amin'ny tanora avara-pianarana malagasy ny hitanay hoe zavatra tena maika dia ny fampananana asa ny tanora ka ho anatin'izay hoe vina IEM izay hitanay fa mifanaraka tsara ny eritreritray amin'izay fampananana asa ny tanora izay ary indrindra koa eo amin'ny resaka jerentsika ny resaka fandriam-pahalemana satria izay ny zavatra hita hoe mahamparary ny vahoaka koa amin'izao fotoana izao dia ireny zavatra ireny zany ny hita hoe itoviana ilay fomba fijery. Fikambanana ivondronana teknisianina, mpiasa, mpandrahara sy mpianatra manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ary vonona ny hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fitamara ny fanazavana. Mbola tsy nisy anefa hatramin'izay fitondrana ny fandimby izay no ny eny ny sosikevitra ny tanora avara-pianarana ka antony nanoanan'izy ireo ny filoha-mpanorona ny IEM amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena. Toka eto ny pejiny dokavarotra isika aorianan'izay nandatsika ny antony mahatonga ny rano miparitaka eran'ny tanàna amin'ny commune Abetafy eo ihany koa ny fifirenan'ny kolera any Algeria any eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. Love chocolate. Uno araka ilay lalao iny mividy andreto entana en promotion reto averina amiko daholo zany ny totalim-bidy rehetra. Raha ianao re tsara vitany dia atsoinanao ny ampitsy dia averina aminao daholo izay laninao rehetra. Dia ticket de caisse-nao dia sokatra tao ambadika numéro jaune findainao dia azo tsy ao anatin'ilay vata fisajina. Mariana Fanlalao dia voatokana amin'ireto entana en promotion ireto ihany: Socolait, Lavache Kiri, Toplé, Candia, Star, Owe, Patapon, Axe, Paysan Prudent, Royal Spirit, Marilan, Montfleury, Doritos, Supermax, Fa, Always, Luxe, Omo. Izany dia noho izao fitsingerenan'ny taonana Shoprite izao isaky ny hariva no fisariana ny ticket de caisse. Shoprite, ny mora indrindra hatrany.
voafinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotra fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Denier, c'est le jour de la marmotte. d'un jour sans fin. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Phil, Ned, Ryerson. Au début, c'était vraiment l'angoisse. Phil, Mais à présent, on pourrait faire tout ce qu'on a envie de faire. il explore toutes les possibilités Tu ne t'en fais pas pour ton cholestérol? Pourquoi? et apprend à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Phil connard, Ned. Parce que demain n'existe plus. Il a pété les plombs. Mais pour conquérir l'élu de son cœur, Tu cherches quoi? Une fille pour le week-end? il doit revivre sans fin la même journée, jusqu'à la perfection. Crois-le ou pas, j'étudiais la poésie italienne du 19e siècle. araky ny fampahafantarana hitantsika teo iny un jour sans fin izay indray noronantsara rahantsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anozatsika ny vaovao dia nitotorany avy eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventan'ny lalana simba tamin'ny commune Betafy izay misy tatatra fivoahan'ny rano vokany paritaka eraky ny tanànany rano. Fanadidina vetrany. Tamin'ny fandalovan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina teto amin'ny commune Betafy dia nangataka ny commune ny mba hanamboarana ny lavaka be vao miditra ny tanàna novalian'ity farany fa ho atao ny fanamboarana. Taorian'io fampanantenana nataon'ny filompanorina ny UM io. Tonga soamantsara ireo fitaovana hanamboarana ny lalana saingy ny mahagaga ny maro no totorany avy eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy ilay izy raha toka tatatra fivoahan-drano ny ao ambany izay niteraka ny rano ioatra manerana ny arabe. Teo ny tamin'iray eo iny tamin'ny 12 andeha be hatrany le rano. Nisy betsaka ihany lasan'ny rano le mangahazo tao atsimo tao. Ka le izy zany raha ny tena marina dia tokony hoe nisokafina aloha le dalina. Vao izay nambarina zany le biso nidina nankaty. Vao izay nitotofina le izy. Fa tsy hoe tonga dia nitofina dia raha vao betsaka ny rano dia ohatry izao foana. Raha vao betsaka ny rano dia ohatry izao foana. Izy nefa tanatin'le tena fivarotana le amin'ny ty plasty mihitsy zany no fotoana dongavan'le rano koa. Nezo zany mivarotra takaiky eto dia mandeha tôbila dia fritikany amin'ny lentananay na anay mipetraka eo raha voan'ny rano maloto. Tôbila nefa tsy maintsy mandeha tsy azonao fefena hoe tsy mandeha anay tsy manana toerana fa eo fivarotanay dia zay zany faneringererana na miampita anao ohatrany an-trano raha mandeha dia tsy maintsy manapaka an'io arabe misy tôbila mandeha tapika ianao andeha hivavaka iny lalanay mandeha hivavaka ny kiraro nefa na dia manjary lasa miteraka fahasorerana be zany le izy rehefa mandeha. Tsy afaka nanao ny fanamboarana araka izany orinasa saika anao ny lalana izay nalefa ny filompanorina ny UM Andry Rajoelina araka ny fanazavana eo anivon'ny commune any an-toerana. Tamin'izay indrindra nanaovanay ilay fangatahana ilay lalana aloka teto akaikin'ny commune Betafy fa tsy nantsena Betafy satria efa ela anay ny contactan'ny travaux publics fa tsy mivaliany le izy. Zay nahatonga anay nangataka tamin'ny président Andry dia mivalia moa le izy fa ho atao. Rehefa natao le izy efa tonga aby matériel dia tonga indray ny travaux publics nanetsina n'ilay lavaka dia tsy entina ny lavaka nefa misy rano misy dalina ao ambany ao dia lasa amin'izao fotoana izao zany amin'ny déborde lay rano makany anaty tsena ka eo indrindra angamba no mety manjavozavo satria nahoana moa rehefa tena vonina fa hanao ny tonga aby matériel hatrany amin'ny président Andry zay vao tonga zareo anetsina azy dia mbola tsy vonina hanao azy izy fa mbola tsetsenina fotsiny izy lasa manimba an'ilay fotodrafitrasa tokony ho tanterahana dia raha ny etaetanay aloha dia tokony ame orda zany zareo anatanteranay hanamboaranay an'io lalana io satria fitaovana efa tonga aby zay nomeny andriamatoa président Andry Nirina Rajoelina. Tsy avela aloha zany zay dia zay aloha zany tsy afaka hikasika aloha raha tsy mahazo orda avy any ka angambany ny angavianay angambany dia mba ao moa ny ireo ministra sy ny karazany momba ny travaux publics tokony mba omena lany satria raha anareo no andrasana dia tsy ho vita eto
lalana ty mety animba tsena mihitsy ny azy nasoraina ny mponina ny fioaran'ity rano ity noho ny famoahany fofona ary mandotsaka ny tanàna mampametra-panontaniana ihany koa ity fepetra andraisiny teo anivon'ny ministerany asa vaventy ity. Ty zay fa tiantsika maresaka iraisam-pirenena dia vao marina ankehitriny fa niverina ny kolera ao Algérie. Enina amby efapolo no tratran'izany ankehitriny ho ny gouvernementa any an-toerana fanandina. C'est désormais officiel. Olona iray indray no matin'ny kolera ho maly tany Algérie araka ny nambarany teo anivon'ny ministerany fahasalamana any an-toerana. Tao amin'ny tanàna antsoina hoe Wilaya ao Blida, 10 kilometatra amin'ny alan'ny Alger no nisy io namony an'io. Vao marina ankehitriny fa miverina ity aretin'ity ary 9 tamin'ireo 730 ny hopitaly nanomboka ny fahafito ny volana aogositra teo hatreto no fantatra fa tratran'izay araka navoaka ny ministeran'ny fahasalamana trany. Mitatra ihany koa ny aretina raha ny vaovao farany. Faritra roa no ipariahany kolera amin'izao fotoana izao. Nahitana tranga iray vao marina ihany koa ohatra tany amin'ny Wilaya ao BDA, tranga telo hita tao Wilaya ao Buira, 10 kilometatra mahery mialan'ny Alger, 12 ny tranga hita tao Wilaya Antipaza. Vokany maro tamin'ny mponina no tsy misotro intsony ny rano any an-toerana raha toa ka nanamarina ny mpitondra fanjakana fa tsy mbola miparitaka amin'ny alalan'ny rano fisotro hatreto izany ary azo atao tsara ny misotro. Ny taona 1970 raha tsy ahivina no nahatratrarana trangana kolera farany tany Algérie. Ty zay mamanina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamaritra dia veloma amin'ny fodahalo tompoko. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao.